Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay rahanao amin'ny fandarana andramokaiza ao a, ny akiradio a, ny akimedia ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambinana indrindra ny gropy a izay maharesy a izay miaraka aminay mivady a isan'andro a manatontosa sy manatanteraka an'izao a fandarana izay rahantsika eto a izao. Dia amin'ny fifaliana ny arabanantsika ary ny fiadanany tompany a hanapaka anatsika tsirairay avy izay tratrantso eto indray androany. Mahatoky sy mihina ravina malala fa ifampahendrentsika eto amin'ity androany ity. Ary mahatoky sy mihina aho fa tsy ho kivikivy ianao, tsy ho reradreraka ianao a, indrindrindra mitodika manokana ho anareo aminareo a izay miara-mifady amina aminay. Dia mahatoky aho fa tena hoe vao me hampahery antsika indray a ny fotoana izay rahan'androany. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo a, ho anao izay vao tonga niaraka taminay teto androany, dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary teteny aminao fa tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto a, fa tena programan'Andriamanitra. Alleloia. Programan'Andriamanitra ka dia maharetatra amin'ny farany. Fa iaraka eto tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo a, dia adiny iray sasany tena ifampaherezana, ifampizarana teny mamy, teny soa, teny tenin'Andriamanitra. Hieno hivavaka tsika, hieno hira tsika, hieno toriteny tsika, hieno famelabelarantsika tsika, dia mbola hivavaka koa tsika hieno hira. Alleloia. Mahatoky kosa para-miala eto ianao dia tsy taka nidiranao teto a no hivoahanao eto a amin'ity androany ity ka dia fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra. Ho anao izay efa paketo kosa dia ara-paina manokana ranabavy Rodinina ny hitako niditra voalohany teto a. Ranabavy Rodinina, ranabavy Mampionina, Aimé Lovely, Razana Monika, Naira Keron, alleloia, Aimé Manambotsoa, Aimé Lovely, Thierry Ralbenja, Maman Valtina, Tojo Mikael, Noélie Fantou, Roly Anisa, Olga Ranoroso, Yama, Erika Raka, Vero Selina, Itody Raonisoa, Tahiny Tompo, Andonina Suzelle, Maman Valtina, Sendra Betsy, Erika Raka, Fleur, iza koa ny mbola tsy voaraba, Armande Lalao, alleloia, dia Maolo Faly, Marie Gilda, tahiny Jesosy a, Eliana, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Faly mahita anareo a, faly ifampahery aminareo a, dia maharetatra amin'ny farany. Raha tsy mahatratra amin'ny farany ianao dia tsy mahita ny farany. Tenin'Andriamanitra izay rahanao amin'ny ranabavy Roly avy any Allemagne nitondra tenin'Andriamanitra androany a, ary nitondra vavaka fanombohana fetin'ny zanak'Apelezana androany. Dia ny zanaky anabavy Roly a dia tsy izany fa Mirana, anabavy Mirana ary lala, zanaky anabavy Roly. Dia henonao eo tsara rehefa mivavaka anabavy Mirana fa dia tena mitovy tsisy afatry ny hoe anabavy Roly mihitsy ny feony a. Ka androany zany a dia mariana mihitsy fa Mirana ary lala no mivavaka fanombohana dia Roly no mitoroteny fa mety aheno feon'olona mitovy ianao a, dia izay ny zavatra mitranga. Dia ny vavaka ho an'ny firenena moa androany a dia ry zareo avy any Suisse, anabavy i Andonina Suzelle ny vavaka ho an'ny firenena. Ireo ny ekipa iaraka amiko androany a, dia tahiny Jesosy a isika rehetra maharetatra amin'ny farany a. Ursula Ives, tahiny Jesosy ianao a, tonga soa a, andao ary a milona zavatra rehetra andao aloha tsika hivavaka Amerika zao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra ampandrosotsika ranabavy Mirana ary lala hitondra izany vavaka izany. Tahiny tompo a ranabavy Mirana anao a ny fitenenana. Amen. Jehovah ray masina tsara indrindra ny an-danitra ambony any, manome voninahitra anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sanakao mpanjakanay. Raha eo misaotra anao izay a, raha mbola afaka indray manao izao fotoana alina fiambenana izao. Eto izay tompo dia misaotra ny amin'ny zava-drehetra, misaotra ny amin'ny famindrabo tompo, ny amin'izay rehetra nataonao anay androany. Eto a Jesosy Kristy tompo dia mangataka amin'ny famelan-keloka avy aminao sahady a, ny amin'izay rehetra mety ho tsy fataterahana, izay rehetra tsy fataterahana ny amin'ny ataonay rehetra satria olombelona ihany izay tompo manana ny fahadisoanay. Izay rehetra heverinay ho marina nefa dia diso eo anatrehanao dia hifonako amin'izao ora sy fotoana izao ka angatanay ny famindrabo avy amin'ny sy ny ranao, rakofy amin'ny ranao Jesosy a, diovy amin'ny ranao ny fahotana heri tsirairay avy, diovy amin'ny ranao Jesosy eo,
jesosy eto izay androany raha anaraka izao fotoana izao anao vavaka iombonana iaino ny teninao dia rakofy amin'ny rahanao ny connexion ny tokantrano tsirairay jesosy kristy tompo mba tsy ho elingeleniny devoly satana mba tsy ho tapatapaka ngatahako ilay ranao sarobidy jesosy eo rakofy amin'ny rahanao jesosy eo rakofy amin'ny rahanao ary ny fitaritan'ny fanainao masina ihany keo dia angatahako manokana amangy manokana ny tokantrano tsirairay izay manaraka izao fandaharana izao sokafo masom-pananay fanay masinao mba hitoetra ao am-ponay ny afatra izay ho ampitondrainao amin'ny alalan'ny mpanomponao androany ho famelomana ny fanana indray ho fananganana nay tsirairay avy ary ampitoetra nay ao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana jesosy kristy malalo misy matoky anao androany fa ianao dia andriamanitra mpiaino vavaka ka dia atreo tompony fotoananay rehetra atreo ny fandaharanay rehetra ny fiderana izay ho ataonay rehetra dia apetraka ifeno eo am-pelantananao misaotra jesosy kristy malalo aleloia amen aleloia mankasitraka ranabavy mirana ary lala mahafinaritra be le vavaka sao anao izy nareo vavaka fanomboana mahafinaritra be mihitsy ny meno an'le izy feno tsara mihitsy le vavaka dia mahafinaritra dia tahiny jesosy ianao sy ny ankonanao aleloia faly zao ne maheno anao vavaka teto androany ineny koa moa ny andeha hitory-teny eto androany dia mino fa faly koa ianao hahenao anyneny aleloia dia akasitrahantsika izy zadinareo mankasitraka azy vavaka fanomboana zava-dehibe mametraka an'izany eo am-pelantanan'andriamanitra rasoheriny ana natalia tahiny jesosy erikaraka soameva tahiny jesosy isika rehetrarehetra andao tsika enohira andao tsika hariteny anao hoe tsy angina jesosy tena tsy tokony angina ianao raha zavatra izay nataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ianao ny tokony tsy angina indrindra dia ataontsika izany izany aoriana izay hiditra amin'ny tenin'andriamanitra avy hatrany tsika teny anababitsika rolianisy avy any Allemagne dia mahireza menofinaritra isika tsirairay avy ndao ary Attention fiainanao jesosy aleloia zavelandalo fotsiny tsy anginy zay jesosy ikika mihitsy zay aleloia raha mba mansoa amin'ny fiainanay jesosy aleloia tady amely ai ny fahorina tady animba ny fokony aizina tonga anao mba hananako fiainany hananako be diabe nefa reko mandalo izany ilay tompony fagagana kunaona no sakatsakana nety antsoantsony anarany tenginao satria aleluia tsy angina satria ikika mihitsy See
manao tsirery Andriamanitra hira satria amen Jesosy halleluja halleluja ianao koa tokony hiteny an'izany androany hoe Jesosy a tsy avelako andalo fotsiny ianao a isan'andro mandalo amin'ny fiainanao Jesosy a de teneny hoe tsy avelako andalo fotsiny ianao Jesosy fa raha mba mety ianao de mba mandrosoa amin'ny fiainako hoe halleluja mandrosoa amin'ny fiainako fa ilaiko ianao halleluja isaorana an'Andriamanitra mireo nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra de isaorantsika an'Andriamanitra ny fahavitan'ny andro voalohany halleluja fahavitan'ny andro voalohany amin'ny fivadikanana zay nataontsika androany nafinaritra ny fotoana raha tokony mifoloka hatramin'ny efatra de efa mifoloka hatramin'ny enina mahery tsika toenina tsara karaka izy a satria nahoana satria mamy tena nafinaritra ny fotoana androany ary avy ny fotoana rapitso misy ny vavaka fiambenana halleluja voninahitra ny androany misy ny vavaka fiambenana rapitso a fa amin'ny alahady a no makaina am'izay tsika tsy misy a amin'ny lahady fa rapitso a misy halleluja de rehefa misy ny vavaka fiambenana rapitso a de rapitso a natokatsika ijoro vavolombelona reo ankizy reo a izara fahatsapana androany a isaorana an'Andriamanitra moa firy moa tsika ao zany zao 420 raha tsy diso ny teny raha tsy diso de isaorana an'Andriamanitra fa androany a de tena feno fanatrehan'Andriamanitra tao anaty vavaka tamina fotorotoro a etretinareo fa adin-droa tao anatin'ny adin-droa ny vavaka fotsiny reo ankizy reo na vavaka torako de nafinaritra sady natorotoro fony ny aino azy reo ry anabavy izao zany tapahana fotsiny sisa micro satria tena tafiditra tao anatina vavaka tena hoe torotoro fo a tena hoe natsapa hoe nanakaiky Andriamanitra halleluja ary tsy matiantoko nareo tsy matiantoka isika fa tena nafinaritra ny fiarahana halleluja ka za mamparenareo 450 menadama hery zany raha tsy diso ahako tsy ho verimaina araka ny hira nanako ako tao anatin'ny groupetsika androany tsy verimaina reny aina izay nafotsika ireny ranomaso zay nalatsakitsika ireny ranom-bavaka zay fanatitra velona be nataontsika androany tsy ho verimaina reny matsiro be any io izy anabavitody tena natsiro tena natsapa hoe nafitaritra re vonanomboka androany de efa misy sady ny fijona vavolombelona mbola tsy any 7 andro de efa nisy ny valombavaka fa mbola tsy ho teniteneko fa aloha raha pitso ny fijona vavolombelona de ampahery anareo koa manaraka rehefa misy fivadikanana de mba hiditra ihany koa nareo fa ny ankizy loha zay niditra de androany sady de efa natsapa nisy naray valombavaka tsy mora satria misy aminareo vao zao vao ifady anina 3 andro misy aminareo ary vao zao mihitsy vao manao an'zany hoe fivadikanana nefa tonga de 3 andro ny atao za mampahery anareo vitanareo io vitatsika io fa namasina mamery atsika vitatsika io halleluja androany moa mbola teo amin'ny 7 latsaka ny araka satria 5 amby 7 fito amby 7 ka mantafiditra teo androany tao anaty groupe ny anto de samy mbola samy misy miasa raha pitso antenaina ho betsabe ho complet kokoa tsika rehetrarehetra
satria mora-pisy de tsy fitsarana efa zatra miaraka eto tsika anaty sabata reny zao ranabavy-mirana ary lala zay nitondra vavaka teo tao anatiny reny androany alleloia tena ranabavy rolia zao ny zanany androany anakirony teo misy ny zanaky anabavy Armande lalao teo halleloia de raha-pitso tsika tena hoe ho bebe kokoa indray tsika raha-pitso de taka ny androany any manomboka amin'ny folo tsika raha-pitso amin'ny folo sasany satria misy ny fandaran'izy mirahalahy alleloia de mampahery anareo vitanareo io ny androany manomboka mivadibadikinareo amin'ny alina ohatrany tsy de matory sy mahavesabesatra zay ny loha raha-pitso marainy fa fombany io aza mikoropaka ohatry ny godro ny lohalika eo am'le andro faharoa daholo ny ahitantsika an'izany ohatry ny mavesabesatra ohatry hoe mila doliprane zany sa mila inona satria ohatry ny misy doto be ny lohako raha-pitso maraina io fa zao fomban'izany ohatry ny mafaifay be zany ny anatinao de ohatry ny olona marary fomban'izany sotro rano mafana anaova dosy mafinaritra tsara raha-pitso maraina mila fiderana am'izay tao ry ariay de androany tiana malala ry ando ny rina de araka teo daholo tsika androany nafinaritra rehefa riva teo zay de za manomanomana ny fandarantsika eto miakatra avany ambany any ny fofokanina ny mampionina tsy mampionina mihinana fa fofokaniny ankizy zay ataony mampionina satria zay mivady moa zany samy mifady anina telo andro toy zany atsako any tsy mahay miakatra koa zany fofona manitra be zany raha tsy rehefa fivadikanina lasa mihitsy aloha ny hidina ina ny ataoko midina any mampahery ny vady koa fantatro fa miatrika ady ny vady satria fady anina izy nareo nge misy aminareo tahin'Andriamanitra be nareo reriny ao de tsy maninona fa misy ny ankizy sasany mananjanaka tsy maintsy manao sakafo nefa ianao mifady anina mahay fofon-tsakafo lasa nidina ina ny ataoko anao izy ianao miara mifofona an'le fofon-tsakafo am'le vadiko ao zay tsy ianao reny natao tratrany fakapanahy eto fa miara zakaytsika tirineny so de mantsy dada fetsifetsy de dina ny trano de tsy marininina nefa neny mampisakafo ny ankizy iaraha am'zaka miara-nidina tany koa ny aranaka hoy zay miara tratra fakapanahy tsika mivady fa miara mandresy fakapanahy androany alleloia de vitanao io ma tsy avadiko de zay izy mampiona nampahery anahy vitako io izy ary ty mba hampaherezako anareo nampaherezana anahy androany zao ny teneniny raha ny zavatra ho azoko après fivadikanina aveo izy no eritreretiko de ho atakaloko valo sy loka efa fihinako isan'andro am'lahady de hinana amin'io ndray alleloia asakoa niakatra mariny zany ka nareo telo andro nataotsika vitanao io am'lahady ianao de efa hinana an'io ihany fa atao ifady anina telo andro tsika ny valim-bavaka ao arinan'io tonga de eritreretana fa mitady godrogodro ianao mitady ohatrany ohatrany somary malemilemy de zao eritrereto fa am'lahady ianao de efa hinana an'io lahady arivo tsika hinana ary tsisy fandarana amy lahady ariva fa tsika eo amy gropy ifalifaly hiary sakafo tsika ande ny zomba hiary sakafo tsika alleloia vary sy laoka zany efa fihinana isan'andro fa isy fitahina mbola tsy fihinanao mihitsiny ao arinan'io fahasoavan'Andriamanitra mbola tsy nitany ny tananao mihitsy mbola tsy nitsapainy ny tananao ao arinan'io de zay eritreretana mampirenareo rehetra any akao ety izay sady miservira sakafo ny patron mahandro sakafo nefa tsy mihinana mahereza ho hinana an'io foana ianao aveo misy fitahin'Andriamanitra ao ambadika io fahasoavan'Andriamanitra mahereza fitahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy zay no ela fa anao hiditra amy ten'Andriamanitra tsika raha tsika amin'ny anabavintsika Roly Anisa avy any Allemagne izy nitondra ten'Andriamanitra androany de menofinaritra ary de miverina eto rehefa aveo mampihery antsika ihany koa anaty famelabelarana tahin'Andriamanitra ary isika tsirairay avy tahiny tompo ranabavy Roly Anisa. Ny teny izay hovakitsika an'io de hitanareo ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7 vakitsika amin'ny andininy 7 zany tapany be de janontsika eo amin'ny andininy 12. Ny soramandro eo ambony de mivaky toy izao: ny nitorian'ny Saoly teny tamin'ny Damaskosy sy Jerosalema. Ary Saoly ny toetrandro vitsivitsy teo aminy
mpianatra tany Damaskosy ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe tsy tiva ilay nandringana izay niantso izany anarany izany tany Jerosalema ary tonga ty koa tsy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny sorona be. Ary Saoly mainka ny anahery dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonona tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy ny Kristy. Izany teny izany ry havana no torintsika teny eto anio. Izany teny izany dia manambara ny fanendrehan'ny Saoly any Jesosy fony izy mbola tsy tao anatin'ny fitiavana sy ny fanarahana an' Jesosy. Fantatsika marina ry havana fa Saoly dia olona nanenjika, tena nanenjika an' Jesosy izy teo aloha. Ka rehefa nanenjika an' Jesosy izy dia nampisehoan' Jesosy zavatra mahagaga, tena mahagaga. Izany zavatra niseho tamin'izany ry havana dia nisy famirapiratana lehibe niseho teo amin'ny Paoly rehefa izy andeha hanenjika ny mpanaradian'i Kristy satria olona farany izay azo lazaintsika hoe amin'ilay fiteny hoe Jolay le nanenjika le tena tsy nino dia izay olona rehetrarehetra mpanenjika izay olona rehetrarehetra mpanaraka an'i Jesosy dia nendrehan'ny Saoly daholo ary tena namofofofo ny ain'ny olona mihitsy izy tamin'izany fotoana izany. Kanefa noho ny taty aoriana izy ry havana dia niova fo rehefa le hoe nisehoan'i Jesosy tamin'le zava-mahagaga famirapiratana. Ndeha ho jerentsika anie izany fahanendrehan'ny Paoly an'i Jesosy i Saoly an'i Jesosy izany mbola ao amin'io asan'ny apôstôly toko 7 ihany izy fa eo amin'ny vakitsika eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 15. Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy zavatra avy tany an-danitra ny anelatrelatra tampoka manodidina azy dia lavo tamin'ny tany izy ka nandry feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho ny Jesosy izay enjehanao. Hitantsika amin'izany rehefa fa tena nanenjika mafy an' Jesosy mihitsy Saoly dia naheno feo izy niteny tamin'ny hoe Saoly, Saoly, nahoana moa izany enjehanao? Ary Saoly tapoka niteny hoe iza moa ianao? Izaho ozy ilay Jesosy izay nenjehanao. Fantatsika amin'izany rehefa fa tena olona tena tsy tian'i Jesosy mihitsy ty Saoly ty ary tena nifofofofo hamono nanao izay zavatra tsy mety rehetra tao amin'ny mpianatra Jesosy tao amin'ny Jesosy Kristy. Nefa araky ny hitantsika tao amin'ny izay nivakiana teo aloha ry havana dia niova fo izy. Rehefa niova fo izy Saoly dia nanaraka an'i Jesosy. Dia rehefa nanaraka an'i Jesosy Saoly ry havana dia lasa apôstôlin'i Jesosy izy dia i Saoly ihany moa dia izy ilay Paoly dia rehefa lasa apôstôlin'i Jesosy moa izy dia i Paoly apôstôly no niantsoana azy na dia samy anarany ireo. Ka ny tiako hosoritana amintsika ry havana sy ambara amintsika amin'izany tantaran'i Saoly izany dia izao. Maro angamba antsika eto ry havana no tahaka an'izany Saoly izany. Kanefa dia amin'izao fotoana izao tsika rehetra dia efa samy lasa niova fo daholo. Ka zavatra tiako
ambara ry havana dia izao. Aoka isika izay mpanaraka izao teny izao, mpanaraka izao fandaharana izao, mba samy hiova fo, mba samy hiorina tsara ao amin'ny tompo ary samy hanana izany fahamasinana avy ao amin'ny Kristy izany. Na dia eo ara ny olana sy ny ady rehetra izay lalovantsika, dia aoka izany tsy ampiozongozona ny finoantsika, fa vao maika ahatonga antsika anatona ny Kristy. Satria Kristy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, nanana an'ilay dia kapoka 7 ry havana, dia nanolotra ny ainy hamonjy antsika zanak'olombelona. Ka eto dia fitiavan'i Kristy, fitiavan'i Jesosy any Paoly no nahatonga azy niseho teo. Fitiavana anintsy ny toetrany, izay toetra ratsy nananany ka nahatonga azy nanenjika any Kristy sy ny mpianatry Jesosy. Fitiavana ry havana no nahatonga ny Kristy niseho, i Jesosy Kristy niseho teo amin'ny Paoly na i Saoly zany hahatonga azy hiova fo, satria tiany izy tsy ho very, mba tiany izy hoe anaraka azy. Dia fanontsinana sy fitiavana ry havana izany. Ka izany ry havana mahatonga teny hoe aoka koa isika mba samy hanintsy, mba samy haninaraka ny dian'i Jesosy Kristy, fa tsy ho variana amin'ny fiaina izao tontolo izao. Betsaka ry havana ny olona mbola variana amin'ny fiaina izao tontolo izao, na dia tsy manenjika ary izy fa manao ny zava-betaveta, manao ny zavatra tsy ankasitrahan'ny tompo, efa very tsy manaraka an'i Jesosy. Ka aoka antsika ry havana hifantoka tsara amin'ny fitiavantsika an'i Jesosy Kristy, hifantoka tsara amin'ny finoantsika, hifantoka tsara amin'izay teny ambarantsika ao anatin'io boky masina izay voalazan'ny Baiboly io, hifantoka tsara amin'izay efa nanantsika. Tany mafy izay efa nananao, fa mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Tany mafy izay efa nananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Satria ry havana tsika n'izao dia efa manana satroboninahitra an'i Jesosy Kristy, satria efa novonjeny teo amin'ny hazo fijaliana, efa nomeny atsika ny fiainana tsara. Ianao ngamba ry havana mahatsapa fa rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia manam-pifaliana, tena manam-pifaliana be ianao, na dia hoe tsy manana inonina ary ianao amin'ny tokantranonao, na dia hoe tsy dia ampy fidiram-bola firy ary ianao, fa manam-pifaliana ianao ry havana. Ka dia anasanao ary teny aminao mihitsy hoe manatona an'i Jesosy, anananao fifaliana, anananao fahasambarana, anananao ny zavatra rehetra izay ilainao. Jesosy mihitsy ry havana no niteny hoe katsaho aloha ny zavatra ao ambony. Katsaho aloha, rehefa manana an'izany ianao dia ho hitanao izay rehetra tadiavinao eto amin'ity tany ity. Izany ry havana hoe mitady fahasambarana, mitady vola ianao, mitady an'izao rehetra izao, hitanao tsara fa raha vao manaraka an'i Jesosy ianao ka mikatsaka ny zavatra ao ambony, dia ho azonao izany rehetra izany. Tiako ny hijoro vavolombelona kely aminareo ry havana, fa zaho ange taloha tsy mba nikatsaka n'izany zavatra ao ambony izany, na dia efa nahafantatra raha fa hoe voasoratra ao anatin'ny soratra masina izany, zavatra ety an-tany ihany no mahafinaritra anahy. Tsy te halala hoe ity ny fandaharana androany, ity ny toriteny izay misy androany, fa mandeha disko. Eritreretra hoe izany disko izany dia zavatra tsara. Moa ry havana tsisy dikan'izany. Rehefa nandray an'i Jesosy dia tena hitako mihitsy hoe
izany disco zany rendrarendra ety an-tany, fiainan'ny devoly, fiainan'ny satana, fiainany zao tontolo zao, tsisy fahasambarana. Torimasonao very, amin'ny maraina ianao tsy mavita ininina fa te atory. Ny zavatra rehetra zay tokony ho ataonao eo amin'ny fiainanao tsy vita, torimasono atrehanao. Inona ny dikandriavana amin'izao fotoana zao nefa na manaraka toriteny na amin'ny ray maraina, mbola mifo maraina be mandeha miasa, tsy maheno reraka falifaly na eny na de eo ara ny faharerahana mahatsiaro sambatra sy falifaly satria nahoana ao anatiko ny fiainan'i Jesosy Kristy, ao anatiko ny fanahy masina, ao anatiko ny hery, satria rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao de manana fahasambarana, manana hery, manana fanahy masina, manana fifaliana. Ka izany indrindra ry havana no fidianako ity teny eo amin'ny asan'ny apôstôly izay tantarany Saoly ity, mba hananatsika toetra tahaka an'io Saoly io hoe taloha tsy nanana toetra mendrika, nefa rehefa nandray an'i Jesosy de nanana toetra mendrika ary lasa apôstôly, lasa nitory, nanana ny fanahy masina. Zany ry havana no ny fidianako an'io teny io, mba ho amintsika rehetra ne izany fa tsisy ho very de samy ho toy izany Saoly izany tsika, fa tsy ho very amin'izao tontolo zao, mba hanahaka azy atsika. Ka izany ry havana no ny fidianako an'io teny io. De izany ndray ary ny teny kely foy atolotra atsika eto ro havana, ka de engany tsika rehetra samy tsisy verin-dalana intsony, samy andeha araky ny fananantsika ny Jesosy, iroso hatrany ny ditsika, araky ny fiteny any finaratoy zay hoe roso toy tsampody koa. Lasitsika zany tsy miverina tsony fa aiza ny tanjotsika ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny raolanitra. Ho tahinana izany teny zany ry havana, ka hitondra fieritreretana ao atsika. Alleluia, de raina ny tompo amen. Alleluia. Tena ranabavy rolia tovy hevitra amin'ny rahalatojo mamy zany teny zany, mamy, tena mamy, tsy hoe fampahirezana fotsiny fa tena mamy. Za zany faly be amay ny toriteninareo izay mpitoroteny eto, tena sady tsara mandrosinareo mitombohositra de mitombo fahalalana, fa tena mahafinaritra. Raha mihaino ety mirana ary lala eto izy de hidomona, ranabavy domona Kojimanina, ataovy bizoby en ligne eny, fa tena mandrosina eny, mamy zany teny zany. Misaotra, ary misaotra anareo koa mampahery azy, misaotra azy, mankasitraka azy satria ahatonga anazy androso bebe kokoa izany. Tena tsara ny toriteny mahereza ranabavy rolia, tena ombanao ane Andriamanitra, ombany ankonanao ane Andriamanitra, de misaotra indrindra, misaotra. Alleluia. Mino an'le disco, ary mamanay sy papany koa mandeha disco. Andro taloha mantsy olona efa ohatran'ireo maino an'izay disco zay, andeha disco, mandihy disco. Zao tokoa nge ry havana ny anay koa zay nandeha tamin'izany na de tsy disco ary fiantsonay an'izany fa zao mahavariana tokoa mandeha amin'izy ireny fa mandreraka, mandany vola, makarary, fa tsy mety foy. Ny olona rehetra, hitanao mahatonga ny anaran'ny fandarantsika hoe andramo ka izaho. Ianao raha mbola tsy nanandra an'Andriamanitra anao, azonao atao mitsy tena hoe ratsy ao amin'Andriamanitra. De ozy ny hoe disco ny tsara, satria disco nefa ny ainanao. Fa raha manandrana ianao, mina hiera, za zao androany vao nahita an'izany mina hiera, tsy haiko laha zay fa nandizy
de tonga soa ianao za andro vola hitanao aloha tsy haiko ny ankizy sasany za aloha vola hitanao mina hier mna hier tsy haiko fanolona an'izy moa zany fa tonga soa fotsiny ianao alleloia rehefa tonga tokoa ny fotoana ny alantsika nanasoron'Andriamanitra antsika tamin'ny disco tena nandramantsika n'izany hoe handramoka izao fa tsara Jehova salamo 34:8 hoe Andriamanitro ohatrany ahoana zany fiainanao aminao araka ny teniny tsy mety tsara velatsy izy ary tsy mandainga aminao raha miteny fa zay eto rehefa avy eo zao zay mbola ohatr' zany raha ohatra ianao tsy tafafady anina tamin'ny maraina mba te hiary hivavaka aminay zay zao rehefa zoma latsinainy larobia zoma de vita ny vavaka ohatr' zao fiarahantsika balina kabosy sy sisa fa zao rehefa zao zay mbola hivavaka nareo efa mety matory zay mbola mivavaka de misy fotoana hatramin'ny ray maraina hatramin'ny ray sasany maraina fa rehefa soa meva no mitarika de milamina tsara mihitsy fotoana hatramin'ny ray maraina ihany raha elandrinana hatramin'ny 12 alina sasany izy mantsy alleloia fa mahavariana tokoa samy ifo maraina dolo ihany ohatrany tsy mety marary tsika ohatrany tsy mety tratran'ny fatigue générale nefa reraka tsy mitovy ny reraka ao amin'Andriamanitra sy ny reraka ao amin'ny devoly ry havana malala ianao reraka ao amin'ny devoly zany manao zavatra ao amin'ny devoly anao reraka lany vola goaka ny paosy reraka ny fahasalamana tsy zarizary ao amin'Andriamanitra ianao misy fifaliana tena hoe tsy hoe misy hoe misava ny fifali hoe nisava zany le fanamasina le sotroko iny misava le fanamasina tato amiko tamin'ny sabata tsy misava alleloia ny toka no misava ny rongony no misava ny disco lefy fa ao amin'Andriamanitra tsy mety lefy ary mahafinaritra ny fijoroan'ny vavolombelona atiako mihitsy ny amin'ny maheno olona mijoro vavolombelona ohatr' zany tany amin'ny ratsy tonga ao amin'ny tsara ary rehefa tonga ao amin'ny tsara de mijoro vavolombelona amin'ny olona fa tsara be eo amin'Andriamanitra alleloia zany zavatra iainana zany tsy hoe nomena vola izy na nitambazana ny inona hoe mba mody teneny hoe tsara Andriamanitra fa nahita izy fa tsara Andriamanitra i Paoly ry havana malala Paoly i Saoly samy anarany ihany zany azavaina anao kely efa tenena amintsika eto foana moa Saoly anarana ny salorany tamina jiosy anazy fa fantatritsika fa double nationalité i Saoly ny ray aman-dreniny de manamboninahitra tao a Roma de rehefa amma citoyen romanina anazy mizaka ny zom-pirenena romanina de tsy maintsy manana anarana telo ny olona mizaka ny zom-pirenena romanina ny anaran'ny Paoly voalohany de Saoly ny anarana teo ampovoany tsy fantatra mandrakity ny androany fa ny anaran'ny fahatelo de i Paoly ka le i Paoly tsy hoe zany i Saoly de ohatran'ny Abrahama ka niovana Abrahama fa na hoe Kefasy de novaina hoe Petera fa tena Saoly mihitsy anarany ohatrany hoe za zao misy anarako hoe Jean de misy anarako hoe Rado de nafantaran'olona anazy zany amin'ny asako Jean fa amin'ny mampanao an'ity fandaharany ty sy fahafantarany malagasy anazy de Rado zay zany ilay izy zany hoe Saoly ihany ny Paoly alleloia de zao mpanenjika an'Andriamanitra izy mpanenjika an' Jesosy fa tsy Andriamanitra izy mivavaka izy mahay ny lalàna an'Andriamanitra izy mahay ny lalàna ao amin'ny tempoly izy fa manenjika an' Kristy izy hitanao ohatry ny olona mivavaka ihany fa manenjika hoe secte sy ny sisa sy ny sisa ary tena nakala an'i Kristy nanenjika an'i Kristy izy ary zay nivavaka tamin'i Kristy de nenjehany analefany any am-ponja ny kapohany sy ny sisa ary teo amin'le fotoana ny kisandratany Saoly i Saoly ataoko hoe Saoly izy aloha rehefa mbola iny alleloia de rehefa eo amin'le fotoana isandratany Saoly tokony azahoany grady de naka taratasy izy vola ny niovany Saoly ho kristianina ary Saoly mba mbola nifofofofo sy nandrahoana ny famononany amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy zany andiny voalohany ny mpianatry ny tompo ihany de nakao ampisorona be ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any a Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana zany na lahy na vavy
tsy tiany mihitsy zany loatra le miteny hoe tsy tiako maizina mihitsy. Alleloia. Sotra soameva. Alleloia. Teo amin'ny fotoana tokony isandratany ianao ninona mety ho fisandratany eritreretinao fa Jesosy ny enjehanao de zao no teniko aminao enjera amin'ny tany foana ihany ny farany. Talaka amin'ny soavaly matanjaka. Andiny fatelo ary nandeha izy ka tonga teo akaikin'ny Damaskosy. Damaskosy de tanàna lehibe sady tanàna tranainy no tanàna malaza. Ho teneko anao rehefa momba ny Damaskosy fa misy lesona ho tsoahantsika. Fa rehefa tonga teo a Damaskosy izy aloha de eo a Damaskosy misy lalana atao hoe Imahitsy. Ohatran'ny lalana makany Antsirabe misy an'leo mandany resaka. Lalana mahitsy be mihitsy. De tao Damaskosy koa, ao Damaskosy misy an'io lalana mahitsy be io, lalambe any Damaskosy. Ao Damaskosy feno varotra. Varotra volon'ondry sy varotra divainy tena mandeha mampalaza ny Damaskosy. Volon'ondry. Hiditra amin'izay volon'ondry zay mantsika rehefa de zao tamin'iny nandeha tamin'iny lalana Imahitsy iny amin'izay izy. Tao anatin'ny fisandratany, tao anatin'ny firiariany, tao anatin'ny fasiahany sy ny fankalany nahita inona. Ary nandeha tamin'iny lalana nandeha izy de tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava be avy any an-danitra nanelatrelatra tampoka nanodidina azy. Zavatra tsy fahita zany. Enjeo Jesosy de mahita ny tsy fahita ianao. Ianareo rehetra manenjika an' Jesosy reo. Misy mety tombontsoa anareo ihany angambany. De io zavatra hitan'ny Saoly io mahita ny tsy fahitan'ny olona. Enjeo ihany Jesosy de ahita ny tsy fahita nareo fa Saoly teto nahita zavatra tsy fahita tsy fahita isan'andro zany. Nisy inona? Mazava avy any an-danitra nanelatrelatra tampoka. Nanodidina azy. Andiny faefatra ary le izy tsy hoe ohatra mijery an'ireny le afomangy ireny tsika de falifaly Andriamanitra tsy sangisangy aminao Omeny fotoana ianao aloha hanenjehana azy. De andefasany tory teny sy ny sisa mba hampiovanao. Fa efa tsy miova ianao andefa mazava amin'izay Andriamanitra. Io mazava io tsy mazava finaritra fa mazava tany inona lavy tamin'ny tany izy. Tonga de ohatry nisy tanana naka avy eny ambony soavaly de nafitetaka tamin'ny tany. Kinona fa tsy ohatry nanaovana ny devoly tao an-danitra tao ry havana malala. Satria manina mandrafy an'i Kristy. Ianao raha tsy vavaka fotsiny de aza mivavaka. Faza maniratsiran'i Jesosy nay. Aza mivavaka fotsiny. Inge tsy forsena. Ianao nge tsy voaterana ratsy an'i Jesosy aza mivavaka fotsiny. Misy mantsy te halaza de manaratsy an'i Jesosy. Ratsy io ihany. Fa mbola famindrapon'Andriamanitra no iainanao io. Rivotra iainanao io mbola famindrapon'Andriamanitra mampisy rivotra manodidina ny orinao io foanao. Tadio fa masikara ihany ary tsy zakanao Tapenan'ny fitondram-panjakana masika ianao de efa mipipika any anatin'ny loha. Fa mbola tsy Andriamanitra manampina ny orinao rahalahy. Fa mbola famindrapon'Andriamanitra iainanao io. Alleluia. Angèle Razafy Arvono hony ndry Armand Lalao tahin Jesosy. Armand Lalao zany ohatran'ny mamanay koa izy eto. Alleluia. De tonga soa zany. Alleluia. Tonga soa i Angèle Razafy Arvony izay zanaky ny Armand Lalao. Tanora lalandava, vehivavy maheran'i Jehova. De tonga soa Angèle vavy Angèle de tonga ava foana eto fa neny efa eto foana. Alleluia. De zao fitetaka tamin'ny tany. Sady nandre feo nanao hoe Saoly, Saoly, zany feoko zany tsisy dikany zany. Fa zany feo zany tonga de feo mampisitry belona zany. Saoly, Saoly, avy any an-danitra nge le feo ry havany. Mampisitry belona saingy tsisy azo Saoly atao. Zay le feo an'le enjehany. Ny tady de nahita. Enimpolo taona mba avy Armand Lalao hitanao mbola mitafy voninahitr'Andriamanitra io. Saoly, Saoly, nahoana ianao manenjika?
nanenjika ny tsy tokony enjehana. Mbola voafeoany fotsiny de tsy zakany. Nareo ary havana mananatra nareo amin'ny Facebook te halazo eo de manaratsy an'i Jesosy. Nareo nge hoa tsy ampiana ny voninahiny fa nareo soa anareo de atsaharo. Sao de tonga ny fetrany. Fa Andriamanitra mamindra foana Andriamanitsika io. Fa ny enjera am'izay. Saoly, nahoana ianao manenjika? Tena maro Saoly. Iza moa ianao tompoko tonga de nanao tompoko e. Iza ny tsy hanao tompoko e. Mahita an'izany zavatra rehetra tsy fahita zany e. Mazava manelatrelatra, feo takan'ny kotrokorana. Fa iza moa ianao tompoko? Tsy Saoly le teo intsony. Tsy le vola azo taratasy, tsy le manam-pahefana intsony. Fa Saoly efa nenjery zany. Saoly efa lavo tamin'ny tany zany. Alleloia. Namaly Jesosy. Zany Jesosy zay enjehanao. Za. Nanenjika anahy ianao. Tinge za e. Ny tsy nampienjeranao hatramin'izay nge mbola famindrapo avy amiko e. Fa ankehitriny tonga eto aminao aho. Za le enjehanao. Menjery ianao zao. Ary tsy vitany menjery. Tsy mahita ianao. Ery avaizy zany ry havana. Ny mpanompo sambo tsy mahavita an'izany. Hoe atao lasa jamba aho. Ny devoly tsy mahavita an'izany hoe za atao lasa jamba atao menjery. Raha manana an'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitsika afaka mampienjery raha manana ny devoly ianao. Taddio fa manompo sampy ianao. Satanika ianao. Ny Jesosy nay mbola afaka manao zavatra aminao. Fa ny satananao tsy afaka manao zavatra aminay fa zay efa ny Jesosy nay. Halleloja. Ery ambonin'ny ery rehetrarehetra. Nanomboka tena andray baiko e. Zao za ny Jesosy zay enjehanao. Fa mitsangana de makanisa ho any an-tanàna ho lazaina aminao zay tokony ataonao. Mpibaiko olona nge Saoly ry havana. Ary ny kristiana zay tratra mibaikobaiko misy. Aitsy. Zao. Fa nanomboka teo. Taorina nahitany an'ilay mazamanjelanjelatra nanomboka nandray baiko tamin'ny Andriamanitsika. Halleloja. Manomboka mandray baiko avy tamin'i Jesosy ilay nenjehany. De nitsangana ny olona zay niaraka taminy de nitantana anazy. Sady tsy nahateny ary nandrefy eo izy fa tsy nahita olona. Jambo Saoly. Nahirana ny masony, tsy nahita ninina intsony izy. De reo nitantana azy nitondra azy ho any Damaskosy. Zay ny tantara. Nenjera teo amin'ny lalambe nentina averinao an-tanàna. Hitako eto ny nandalovan'ny teo ry havana, todika daholo ny olona. Fa ny fiverenany teo tsy zany. Fa lehilahy tena malemy, lehilahy tena faible, lehilahy tsy misy hery intsony na ny masony aza tsy nahita intsony. Halleloja. De nandeha moa tantara de tsy nisakafo izy 3 andro de nandeha niofana izy nisy anianany asy ny rahana nametra tanana taminy mba hahitany zay moa zany ny tantara eo afaka vakianao io de nametrahana tanana izy de nanomboka nahiratra izy de nandeha any asa de 7 ka niditra tao an-trano de nametra tanana taminy ka nanao hoe Saoly rahalahy natahotra aloha any asa ho any satria Saoly mbola mpanenjika olona nahitarany azy farany ianao ingeka misy fotoana mbola atahoran'ny olona mitory-tena de eritreretin'ny olona de mba tsy marina ary zany zavatra teneninao zany. Misy fotoana ianao miditra any an-tranon'olona satria ianao taloha efa mpanompo sampy atahoran'ny olona nge mampiditra anao an-trano e. Everin'ny olona mbola amosavy nge ianao e. Everin'ny olona mbola angalatra ny vadiny nge ianao nefa ianao fitory-tena e. Fa tenenin Jesosy ndana ka fanaka voafidy izy ndana fa tsy Saoly taloha intsony nitanareo, Paoly nitanareo any. Halleloja. De nametra tanana taminy Ananiasy. Ry Saoly rahalahy, ny tompo de Jesosy zay niseho taminao tamin'ny lalina nalehanao iny efa naniraka mba hairatany masonao. Ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay de nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony. Ohatra le zavatra ataon'ny olona amin'ny maso reny. Nao le atao amin'ny maso reny. Tianao hiova mangamanga ny masonao de asianao an'iny lentille kely reny. De zao niala le lentille. De nahiratra ka nitsangana izy de natao batisa. Jesosy efa ho avy. Zay mbola tsy vita batisa misy ratandray anarana.
Halleloia. Aoriana ny fivadikanana zay mbola tsy vita batisa. Ndao ianao atao batisa. Isika reto nge Paoly daholo e. Saoly daholo nge tsika. Iza tsy nanenjika an' Jesosy? Za sorak'Andriamanitra na de mbola tsy mivavaka aloha za tsy maniratsira mpivavaka hatramin'izay. Fa misy pastera namanay zay mpaniratsira mpivavaka zany taloha. Fa zao eo am-pitoriana teny hoe misy vehivavy mitory-teny de aneniny atsafainy sy hitsiratsirainy mihitsy e. Anontany moa zany ny olona tadidiko mana fijona am-bavolombelona ny pastera zay. Mitory-teny zany le vavy rasana vavy malala miarahana. De izy manany any an'ilay vehivavy de izy mitarika ny olona hiala eo de misy manontany fa misy inona mitangorongoro eo? Vadiony izy e! Zay mihitsy moa zany. Tady vady hony izy e! Tady vady izy fa andala mandefa tsy misy ihany. Teo ny hoe zay pastera zay nisy accident be, nisy tômôbila niala avany, nivadibadika, saika tory tao pastera. Fa tsy maty izy. Tsy tratra izy fa tena loza tena saika nitranga, saika nidona teo aminy eka pahateny eka tena fisaka tao nataon'ilay tômôbila. Teo ny hoe tonga pastera teo ny hoe tonga de niverina ny sainy, zao izy lasa pastera. Pastera izy zao, namako. Tahiny tompo anao pastera raha mba maheno anahy ianao am'izao fotoana zao. Nefa mpaniratsira ny mpitory-teny zany taloha. Ka i Paoly nge ry havana tsy ho jamba ny tanjony. Fa niovany fo. Ianao io mety mianjera ianao am'izao fotoana zao. Tsy mianjera mandrakizay ianao fa ny Jesosy zay nanjeranao tamin'ny fiavonavonana, zay nanjeranao tamin'ny frera ihany, io ihany ny anangana anao. De aniraka anao. Ary zao zavatra mahafinaritra. Rehefa nametrahan-tany izy de feno fanamasina de natao batisa de nihina-kanina de natanjaka. De zao ry havana malala. Ny soramandry vakiny anababitsika teo de zao. Ny nitoriany Saoly teny tany a Damaskosy sy Jerosalema. Mahavariana. Teo amin'ny toerana nahalavony ry havana malala. Teo ihany izy nasian'Andriamanitra ny veriny. Itory-teny. Ianao, eo amin'ny toerana halavonao io, teo amin'ny toerana nafabaraka-nao io, ry havana malala, mbola ho avy fotoana andrahan'Andriamanitra anao eo, itory ny tenin'Andriamanitra. Zahako zay mivady taloha rehefa alakamisy talata e. Mitory-teny ao amin'ny fitsarana zay. Ao anatin'ny fitsarana ao Anosy. Misy toerana anankiray zay ao ho anareo izay efa niakatra fitsarana. Toerana mampitaitaina be. Misy an'ilay toerana malalaka, mipetraka eo daholo ny olona zay ho antsoina ho tsaraina. Izay olona hiditra ho tsaraina na hiditra ao amin'ilay substitut ireny. De mipetraka eo daholo miandro fiantsoana, miaraka amin'ny pôlisy izay mitondra anao, na gendarme. De eo amin'ny toerana io, nisy fotoana teo, hiakatra fitsarana tamin'izay, fa nitantaraiko anao zany. Fa eo amin'ny toerana io tena mampidobodoboka ny fonao tena hoe rehefa eo amin'ny toerana io zany ianao mitongotra ao ray any an-trano, mitongotra ao ray ny amponja, ray am'izay. Mivoaka ianao na migadra na mody. De tsy maintsy mitaitaina ianao satria misasaka mihitsiny. 50% ry havana, 50-50 na ianao mody na ianao tsy mody tonga de any fitsarana, tsisy hoe mijanona eo. Eo amin'ny toerana io, ny toerana tena namparary ny aiko. Zao zavatra nataon'Andriamanitra. Rehefa lasa efa mpirompon'Andriamanitra zao zay vady, nangataka itory-teny tao amin'ny fitsarana zay. De teo amin'ny toerana io zay no nitory-teny. Ary rehefa teo amin'ny toerana io de tena nahomby le tory-teny satria ny olona rehetrarehetra eo, jiolahy, mifatotra menoty, tomany ry havana. Mitory-teny hoe zay mivady ianao. Rehefa hiakatra parky. Misy efitra kely zay ao amin'ny toerana io misy ohatran'ny ambany tohatra kely zay. De reny olona le tena mampidi-doza be reny, reny jiolahy ikuizany reny. Eo ao ny asiana petraka ambanimbany tohatra sady ambesan'ny pôlisy. Raha efa pakao ianao. Fa avao misy tanan'olona miantso, azafady ange ramose, mba hitam-bavaka izay ramose tena mba hitory-teny e. De nitory-teny teo zay tamin'izay. Ry havana. Eo amin'ny toerana izay nahalavanao io. Ianao ranabavy Roly, misy namanao mpiara-mandeha disco aminao. Tsy maintsy hanirahan'Andriamanitra anao reo ao aorianao. De reny nitorianao teny. De ho gaga reny olona reny fa angaha tsy disco ny resaka. Tsy disco ny resaka. Fa efa Jesosy. Ry havana, fanenjehana kristianina nandehanan'ny Saoly tao Damaskosy.
fa niverina teo Damaskosy izy ny olona nge avana natahotra natahotra ny Saoly nge ny olona raha lasana vavimalala mama lasa ny olona mitsoaka matahotra itoroteny olona satria iza no itoroteny le mpamono olona taloha le mpamono an'lay olona mpaloha tahiny tompo taloha tahiny tompo mangina fa izy Saoly tahiny tompo daholo nareo misy Saoly ankehitriny Saoly tahiny tompo daholo lasa ny olona tsy navory olona Saoly everiny olona fa manao hevitra everiny olona fa manao cinéma de hoe zay tonga eo zany tonga de samborina natahoran'ny olona nge ravana Saoly mpianatra nge ravana natahotra ny Saoly natahotra ny Saoly ny olona teo a Damaskosy tsy mboely amina toerakava eo ihany mitory-teny zay mitory teny any amin'ny Indra zay Indra zany ravana malala eo tsara lana eo misy plasin'ny tomobiliko mihitsy eo golf décapotable menamena zay ny tomobiliko de mipetraka eo amin'ny sisiny eo de efa plasiko eo mamitapona eo ny tomobiliko tsisy maninona matory anatiny eo ny anaterana masikita eo ny fiainana fa teo ihany nandehanana eny toriteny isaky ny laka misy alina ozy ny olona oy tsy ve le lehilahy le eo ary olona matitra be mihitsy ve ny toriteny satria maninona teo amin'ny toerana io nandavon'Andriamanitra ny rehare ny ditra isan-karazany fa teo ny niverenana alleloia teo Saoly niverina teo ny tenin'Andriamanitra Saoly ny toetrandro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany a Damaskosy ary niaraka tam'izay de nitory teo amin'ny sinagogy izy ka nilazany amin'ny Jesosy fa zanak'Andriamanitra de talanjo zany zay nandrekany hoe tsy ty va le nandringana zay niantso zany anarana zany tany Jerosalema ary tonga ty koa mba hitondra azo mifatotra ho an'ny mpisorona be tsy ty va ilay rolianisy pas de disco ilay mpisotro whisky tsy izy va io amin'ny andramoka izao alleloia tsy marizo lay commissaire ratandra va ity alleloia to lasa diakona eo amin'ny akiradio mba manaba olona eo alleloia tsy iny manao réaction meme iny va iaina ilay jejo vavikely taloha tao amin'ny groupe zay taloha samy misy fotoana mizara ny sary taloha fa omeny anabavy any an'le ohatry ny veriny maintimainty de ozy ny olona tsy io va ilay iaina kely ny anarany tam'izany tao anaty tsy io va ilay soameva ilay tahaka ny jezebela taloha sanatria tsy androny irina Suzel ilay misy sary ny andrina Suzel zay tadidiko foana taloha de ndre tsy mampinana mihitsy re omena anazy mitory teny indry ty izy tadidinay vady mihitsy zay sary zay nareo nge mahafinaritra misy tantara daholo nareo tsika rehetrarehetra nareo nge ary raha nahita anahy taloha zany nareo tsy ohatrany hoe mahavariana fa tsy hita ho tantarainy tsy hita ho tantarainy tsy hita ho tantaraina fa de zao hoe gaga ny olona tsy ty va le mialovli zao nge ka tompony nge zao taloha ry havana malala tsy emelovli ve eno izy izy ny olona izy io amen tsy va le mpangala-badin'olona vo enao ny tonga eo tazomin'olona tsara mivadiny ary tsy mahazo mijery anao enao mpangala-badin'olona vo enao ny tonga eo de mivadiny olona nijereny tsara sao de mijery anao misy olo mihitsy zany mpandravarava oatra nisy tantara daholo ny olona ozy anabavy asa mpitory teny amin'ny andramoka izao alleloia zao ry havana malala arakaraky ny tenenany olona tsy anao ve le ohatry zao vo misy olona n'iny niana hery de nandresy lahatra ny jiosy izy ka nonona tany Damaskosy ka naneo marimarina fa Jesosy ny Kristy neny Saoly tonga de nitoerany nifindra trano mihitsy izy teo a Damaskosy nifindrany trano teo a Damaskosy ataony hitan'ny olona am'izay fa eo izy ny orona ary ny orenany eo de anambarany amin'ny Kristy alleloia alleloia mianabavy andrindrina Armand Lalonde tompony tontondro taloha aza mifanena aminazy
ry havana marala ny orona teo Saoly teo a Damaskosy. Damaskosy mahavariana fa misy fifandry finjavatra. Ny orona teo Saoly i Paoly teo ny nasiany fitoerana itoriany am'izay ary Paoly de olona mpitory fahamarinana. Marina ry havana noho ny toetra teo Damaskosy izy araka ny tegna tao mahavariana fa Damaskosy de reto ny business tena nandeha indrindra teo volon'ondry de divay. Nefa de tanàna nalaza ho be olona mpivavaka tao Damaskosy. Hatram'izao tsika miteny zao de mbola misy trano anankiray misy soratra any amin'ny any Damaskosy hoe Jesosy Kristy ny tompon'ny tompo sy ilay mpanjakan'ny mpanjaka maharitra mandrakizay. Entina hainao zany fa ao Damaskosy feno mpino, fa ao Damaskosy koa ny asa, ny business mandeha indrindra de volon'ondry sy divay. Ina moa ny volon'ondry? Volon'ondry le hitanao le rehefa misy ondry de maniry ny volony de asorina iny de atao de amidy vola be. Volosana zany ny ondry. Tsy mipetrapetraka fotsiny zany natao Paoly satria fantany fa mila toriana fahamarinana eo Damaskosy. Ilay tanàna lehibe fa volosan'ny olona ny ondry eo. Volon'ondry mandeha ao. Malasaka izao famolosana ondry, famolosana pino ary Paoly nafantatra de tao izy. Ny andro ondry izy, ny toetra tao mihitsy izy, nampalahelo azy ny ondry volosana. Mampirenika ravana mahita mpivavaka volosan'ny mpitarika zao volosana mihoatra indray alao tenenina amin'ny marina. Atao Damaskosy volon'ondry malazaka de divay mahamamo ny fivavahana ny olona am'izao fotoana zao ry havana. Andao tsika hitoetra ao Damaskosy, andao tsika hitory fahamarinana ao Damaskosy, andao tsika tena mindra ny tranontsika tsy hitsoahantsika Damaskosy fa eo mihitsy no amorenantsika amin'ny fonenantsika hitorinana izy osy Paoly. Ary Saoly maika ny ana hery de nandresy lahatra ny Jiosy izay nonona tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Halleloia. Ny izy ny azo ny toetra teo mihitsy izy ny toerany mihitsy ny azo teo. Halleloia. Verenanao any Damaskosy andao tsika hitory. Ary ny zavatra mahafinaritra de zao ty misy tanjotsika tsika rehefa mifady anina ohatr' zao tsika tsy misangisangy. Aorianan'ny fivadikanina misy foana ny dingana zay atao. Misy foana ny valim-bavaka zay voaray ary misy foana koa ny ino de izy ty ny dingana ara-panahy izay ioarantsika isaky ny fivadikana zao. Zany andro vao nijery souvenir ny akiradio hoe tsika tamin'ny heritaona ohatr' zao mihitsy no nifady anina raha izy zay natadidy. Izy teo tamin'ny heritaona fady anina tsika heritaona ohatr' zao nanao fivadikanina. Roa taona ohatr' zao koa tsika nifady anina. Variana hoe tena eo foana zany tsika no mifady anina. Antsika moa tsy mba misy ohatry ny hoe perikopa hoe zavatra efa apetraka amiloha fa mangin'Andriamanitra. Fa zao amaky ten'Andriamanitra toy an'izay asan'ny Paoly zay de zao. Misy amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo mba tiako angalana lesona kely fohy fotsiny alohan'ny amaranantsika ny toriteny ampifandraisitsika amin'izay ihany. Zao ny zavatra nitranga. Ny nandefasana ny Saoly nandefasana ny Barnabasy sy Saoly ho misionera sy ny nampianarany tao a Kiprosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia no mpaminany sy ny mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Losio Kireniana sy Menaema izay ny olon'olo tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary nanao fanimpom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana. Io zany zavady anisan'ny fifadikanana voalohany nataon'ny fiangonana tamin'izany. Ny fiangonan'ny apôstôly anisan'ny fifadikanana voalohany natao raha tsy voalohany de faharoa izany fifadikanana natao tany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo zany. Hoy ny ten'Andriamanitra. Ary raha nanao fanimpom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo de hoy ny fanamasina. Tao anaty inona zany? Tao anaty fivadikanana no ny tenin'ny fanamasina. Zava-dehibe ho an'ny fivadikanana. Ao anaty fivadikanana ianao andre révélation. Aray toromarika, aray torolalana. Ao anatin'ny fivadikanana io izy toro-tsaina ho tonga aminao. Halleloia. Rolia anisy nefa teto fa tsy nifady tamin'izany. De hoy ny ten'Andriamanitra nanao fivadikanana
Nanao fanompovavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianareo dia hoy ny fanamasina tao anaty fivadikana zany no ny tenin'ny fanamasina. Atokano ho aho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nijoko azy. Ary efa ny fahadianana ny sy ny vavaka ary nametra tanana tamina izy dia nandefa azy. Zafady tompoko. Zao ry havana malala. Ianareo mpifadianana ireo ianareo efa mpandray anjara mpitoro teny ireo dia zay koa mba nivangin'ny fanamasina dia izy fametrahan-tanana fitsofandrano amin'ny alahady faran'ny fivadikanana antsika. Ianareo izay efa mpitoro teny ireo mpanao asan'Andriamanitra eto dia misy aminareo efa mipoitra ny fanomezam-pahasoavana. Efa andresahantsika zany tao anaty commencement. Efa mipoitra ny fanomezam-pahasoavana dia ho tsofina rano nareo amin'io handeha amin'izay. Tsy hoe handeha hiala eto fa handeha handray asa ianareo. Hanomboka nahoatra anay mivady ianareo. Hanomboka handray olona ianareo. Hanomboka hampahery olona ianareo. Hanomboka hitaiza ny olona ra-panahy ianareo. Halleloja. Erika ndry io ilay fivadikanana ny Erika sy Soameva tamin'ny heritaona ohatr'izao zany zareo nohona ny fahadianana voalohany teto. Halleloja. Amen. Mahafinaritra. Ka izao ravina malala tao anaty fivadikanana nohona n'inona nametra tanana izy rehetra rehetra. Tao anaty fivadikanana no ny tonga. Amen. Tao anaty fivadikanana no ny tenin'ny fanamasina fa i Barnabasy sy Saoly atokany. Aorian'ny fivadikanana ty amin'ny fahatelo andro izy Barnabasy sy Saoly halleloja. Izy Barnabasy sy Saoly ho atokana eto amin'ny fandarana andramboka izao. Halleloja. Ho atokana dia ho lazaina ny anjara asany. Satria Paoly sy Barnabasy teto dia nisy asa manokana nanokana an'Andriamanitra azy ireo. Iza moa Barnabasy? Ho teneniko anao vetivety. Barnabasy dia tsy iza akory fa Josefa ny anarany. Josefa ny anarany tamin'ny voalohany dia niova ho Barnabasy izy. Inona moa dikany hoe Barnabasy? Ny dikany hoe Barnabasy dia zanaky ny fananarana. Niavaka be io Barnabasy io. Mety mbola anarana tsy faheninao zany. Barnabasy mety efa faheninao fa i Barnabasy io dia lehilahy niavaka io tamin'ny apôstôly. Zao ny ampiavaka anazy. Nisy fotoana ny apôstôly rehetra nivarotra ny fananany dia natambatra ny fananana. Dia voalaza fa ny Barnabasy no para-betsaka indrindra. Tsy ny an'i Petera, tsy ny an'i Matio, tsy ny an'i Jakoba fa ny an'i Barnabasy. Ohatrany tsika zao samy mitondra manao plus zany tsika eo izy tsika. Dia ny an'i Barnabasy ny olona rehetra mety 25,000, ny an'i Barnabasy 100,000. Ny azy natotony teo ary ny azy nibetsaka indrindra olona nitondra aina ngezabe teo amin'ny apôstôly izany Barnabasy zany. I Barnabasy dia olona farak'izay nalala tanana. Ary i Barnabasy i Paoly natahotra anazy daholo ry Petera ry Jakoba natahotra ny Paoly. Rehefa hoe ho avy zany Paoly mba hiditra apôstôly dia tsy nisy niaraka taminy, tsy nisy satria niahiahin'ny Paoly ny olona hoe sao dia mbola hiverin-dalana izy ity, sao dia fandrika ao antsika ary ity. Fa i Barnabasy no nanantona ny Paoly nandray amin'ny Paoly ho tahaka ny rahalahy. Ary i Barnabasy no nitondra ny Paoly ho eo amin'ny apôstôly rehetra rehetra. Ohatrany hoe niprezante an'ny Paoly tamin'ny apôstôly, ny rassuré zany hoe nanome toko an'ny apôstôly tena mivavaka olona io olona tsotra io andao raha isinato izy. I Barnabasy no nanao an'izay zavatra izay. Ariavana malala. Za mino faniriko dia mba hamoaka Barnabasy maro ange zao fandarantsika izao. Halleloja. Hamoaka Barnabasy maro anie zao fandarantsika izao. Ka reny olona efa atahoran'ny olona reny dia anjaranao ianao no hitondra ny olona io amin'i Jesosy ao amin'ny asa fanompona. Misy olona ange tsy mety atokisan'ny olona zany mihitsy sao dia mba hanao foneto ary izy ity. Izy nge taloha ka tena anina be mihitsy ne. Ka i Paoly ange ohatra zany fa i Barnabasy no navita mitondra ny Paoly eo amin'ny asa fanompona. Ary dia izay no nahatonga ny fanamasina teny i Saoly sy Barnabasy atokany. Dia jereo ny asan'izy mirahalahy. Rehefa vakitsika efa lava be tonga dia lasa izy roa lanan-kaiza tonga dia niondrana atsambo tsy niandry ela. Halleloja. Izy tonga dia iondrana atsambo zany eto amin'ny asan'Andriamanitra. Dia inona nataony? Tonga dia nandeha nakany amin'ny nakany Kiprosy izy.
ary no tonga tany Salamisy izy a dia nitory ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny sinagogany Jiosy ary nitondra ny Jaona ho mpanampi azy. Andiny fahinana rehefa namaky ny nosy tao amin'ny nosy ka tonga tao am-pafo izy a dia nahita lehilahy anankiray Jiosy anankiray atao hoe Bary Jesosy mpanao ody sady mpaminany sandoka. Bary Jesosy midika zany Bary Jesosy zany dia zanaky Jesosy ary ty lahy ty dia fitaka be teo amin'ny firenena, mpaminany sandoka, mpanompon'Andriamanitra ohatran'ny hoe zanaky Jesosy, Bary Jesosy fa zao mpilalao ody ary mpaminany sandoka. Io ny nanondran'Andriamanitra azy anisany asa-ngezabe. Andiny fahafito izay toetra tao amin'ny Sergio Paolo governoran'ny tany sady lehilahy endry. Ary izy napaka ny Barnabasy Saoly ka ao aminy ka haniry areten'Andriamanitra. Fa Elima zany, halleloia. Zany Elima zany dia anarana olona, anarana tambatra, anarana mpimasy, anarana mpilalao ody. Misy atao hoe Simona mpilalao ody nifanera tamin'i Petera natsoina hoe Elima ihany koa. Ny Elima zany dia ohatran'ny hoe dadarabe. Fa le dadarabe fotsy manana anarany hoe i dadarabe izy i Razor zao ohatra. Na dadarabe izy i Rarado ohatra. Azonareo? Fa le Elima zany anarana ohatr'izay. Dia zao. Ny ten'Andriamanitra fa Elima mpanao ody fa zany no nanarany raha tiaka. Nanohatra azy roalahy sady nitady ampivily ny gouvernoura sy tsy anaika foana mody natsony zany izy roalahy dia mody nenony. Fa nataony an'io anoerany an'le fampianarana, anoerany an'le fampianarana. Fa Saoly kosa izay atao hoe Paoly feno ny fanamasina dia nibanjina azy ka nanao hoe ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny hafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo fa ela ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo amely any lahy dia ho jamby elahy ka tsy hita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny manjambena sy ny aizana ary ny raparapa ny tady olona hitantana azy ary ny gouvernoura no nety zany izay efa natao dia nino sady tananjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ajantsika satria lava raha tantaraina. Ina zavatra tiaka tongavana. Zavatra tiaka tongavana dia zao. Io lehilahy io mody manao mivavaka eo. Fa io lehilahy io nitanjo indray dia nianohatra ny fampianarana. Fa i Saoly na i Paoly dia feno ny fanamasina to dia fantany tiana tongavana. Ianao aza mampiresaka mpanompon'Andriamanitra zany ianao. Ianao aza mampiresaka mpanompon'Andriamanitra misy fanamasina zany ianao hoe fa ninona ihodikotonao hoe fantatra foana ny tianao tongavana. Tsy hoy mba manay rehefa miteny anay taloha nenareo tsy mitsiry na efa vaky ravina. Zany hoe misy zavatra voany anatin'ny sainao ny mpanompon'Andriamanitra tompoko feno ny fanamasina to dia mahafantatra ny tianao tongavana. Zay aza fetsifetseny zany zay. Fa hainay no mijery ny mpaminany sandoka sy ny mpaminany tena izy. Zay aza ilazana adrisa. Fa vao miaingana ianao dia fantatray avy amin'Andriamanitra zany na tsy avy amin'Andriamanitra. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao, afaka mitory ianao, afaka manao zay rehetra rehetra ianao, fa zay aza fitahanao amin'izao andro farany zao. Fa fantatray ianao. Ry mpaminany sandoka rehetra rehetra fantatray, ny tianao hatongavana fantatray. Misy lehilahy zay koreanina mpitori-teny maneran-tany malaza be. Meno tori-teny an'izy ianao dia raha ohatra hoe meno an'izy amin'izao fotsiny ianao dia tsara zany tori-teny zany. Way tori-teny resaka Jesosy. Fa ianao vao meno an'ilay izy dia fantatrao antikristy zany lehilahy mitory zany. Anisan'ny tori-teny zao manao ohatr'izao hoe Jesosy tianao. Jesosy rehefa niakana teo ambony hazo fijaliana teny hamafa ny fahotanao. Teny hamafa ny fahotanao. Mividy ianao. Ka raha Jesosy rehefa niakatra teo inona tsony ny atahoranao? Ny olona zany tena halleloia amen. Ny fahotanao zany efa nifafana 2 arivo taona lasa. Inona no ambadika zany raha fantatrao? Tsika zao meno an'ilay izy. Dia zay foana zany ny azy ny voizina. Jesosy efa maty anao. Asa manamelo teny ianao. Jesosy inona zavatra ambadika ilay izy? Zavatra ambadika izy dia tsotra. Efa nifafana ny fahotanao sy efa tsisy olana intsony zany ataovy izay mety. Ao ambadika ilay mesazy zany misy zavatra foana tonga dia henonao hoe hafahafa ty. Jerenao tokoa, jerenao ny compte, jerenao amin'izay ny tori-teny rehetra. Ny tompony antikristy ty olona ty. Fa maninona? Mody mitory fa mamily ny olona. Ianao rehefa mihaino tori-teny mba hainao mailo. Mailo ianao amin'izao andro farany zao. Dia fatao izay tena lazain'ny fanahy. Dia izao toetra ny fanahy ny ten'Andriamanitra.
ina ny anjara asan'izy roa lahy ny anjara asan'izy roa lahy de zao niatrika an'io lehilahy antikristy mpamily ny fahamarinana io halleloia ary nataon'ny paoly tamin'ny fanaovana azy inona ny fanaovana azy nanaovan'i jesosy azy zany nataon'i jesosy jamba izy fa tao amin'ny jesosy tao amin'ny paoly ny herin'i jesosy nataony jamba ibary jesosy zay fitaka be satria ozy izy paoly zanaky ny devoly rainy lainga elahy isa zay teny zay ao io ialahy feno fitaka rehetra sy afetsena rehetra ialahy zanaky ny devoly sady fahavalony famarina rehetra gaga ny olona ny anaran'ny olona ary bary jesosy zanaky jesosy fa i paoly nahita tsy zanaky jesosy io fa zanaky ny devoly a ao arinany fifadikanina ianareo samy andray ny fanomezam-pahasoavana de kolokolo ny fanomezam-pahasoavana raiso ny asanareo efa hita ao amintsika ao fa misy ary misy olona atao gropy ato manana an'izany ositra zany de io ositra izay nananan'ny paoly izay tonga de namaky batsilana ary tonga de nifanatrika tamin'ny bary jesosy marina zany nampavimirana manahaka anao tsy bevaka zany lasa manamaivana zany ny olona hoe tsisy tsony fanamelohana efa mifafana tamin'ny jesosy tembony azy fijaliana zany jesosy rehefa mahatonao fa ataovy zay mety fitaka be zay de tsy bebaka tsony ny olona de tsy atahotra ny anota tsony ny olona fa zao foana tenin'ny olona mitsangajanga izy hoe mba solafaka kely efa nysasan'ny jesosy re io e mahaizanao mihainy toritema mangatafana masina mialohan'ny nao tenin'andriamanitra fa tsy ho voavilivily a ny sainao lavalava ny tenitsika androany fa za mino fa lavalava nampahery anao ho tahin'andriamanitra ane tsika rehetrarehetra te anangana paoly be deaibe andriamanitra am'izao andro faran'izao zay maniry raha mba avy eto am'izao fandarana kely de kely tsika zao mba izy paoly a hitsangana andravany bary jesosy rehetrarehetra mandendeha eto am'ty zao tontolo izao ty tonga aminao ny antso androany indrindra ianareo ao anaty fivadikaninareo tonga aminareo ny antso fanontaniana eny a satsy mila anao ny fanjakan'andriamanitra ianao nazera iny a tsy ho fianjerena mandrakizay ka hahafaty anao fa eo am'izay nanjeranao na nanganana anao de ho tantanin'andriamanitra ianao de ho averiny eo ianao ho vavolombelony ny fanontaniako aminao androany soa nirina raha zay arysoa mirana ary malala andony irina suzelna tiana malala mama mivalitina rolianisy iantra nirina mampiona miperte monisy ariedy marizo jonathan elisatsiala sy rehetrarehetra rehetra ny ambony any manaiky venao fa miantso anao a ny tomponao androany minao fa manaiky ianao raha anaiky ianao a de aranao antihira zay tena anisan'ny hira tiako ary nafantaran'olona anay izy ty rehefa mitarika fotoana de mba ho teneniko aminao ihany koa androany minao fa hitovy amiko ianao a nda ho ary a hivavakytsika aorina zany ire zany halleloia ity antsonao miangavy mitalao ity antsonao miangavy mitalao fa nifotaky ny fahotako mitalaonao mba hialako tompo ekepitsotro zao halleloia ndeha averitsika ihany tompo anaraka anao ae amen jesosy a ity antsonao miangavy mitalao de tenene ny fotaky ny fahotako ve jesosy mitalaonao ve jesosy mba hialako de tenene ekeko jesosy a de teneny hoe fa tsy fantatro akory fa ny fiainako rehetra efo very jesosy a oh tompo tsy nafonao io sombofo-pahotana za tenako misalasala tsy fona ho latsaka andavaka ka hitomany fanekenao mba ho tina ka narovanao hatrany hatrany samy miteny feno afaliana ty foko famanana anao le fity tsy mafoy ka manoro raha totsy mahay
fa raha tsy noho zay fitiavanao aza iangamba efa very a efa very tsika riavana raha tsika hiteny tompo ekeko tsotry zao halleluia ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako amen mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotry zao ekeko tsotry zao ekeko tsotry zao amen ravana ianao andreo nefa ka miteny an'izany e azonao atao miteny an'izany hoe jesosy ah tena ekeko e halleloia inona tsy nekentsika taloha ravana nampitondray ny devoly atsika ahoanany tsy hanekentsika androany ny antson'andriamanitra paoly riavana tena tonga tena naika ary lasa izy ny ainga maty martyra amen te hampiasanao andriamanitra te hampiasanao andriamanitra milanao ny asan'andriamanitra ary tsy kisendrasendra ny atongavanao eto hoy zany hoe za tena mpanenjika fivavahana ako misy anabavintsika eto a anabavy anitra nirina tsaroko efa nitsoro vavolombelona izy efa tena tsy nivavaka tsony mihitsy izy ary tena efa nanenjika fivavahana izy mahafinaritraamy mieno fijorona vavolombelona ohatra zany eo amin'ny fiainako de mahita azy eto foana isan'andro de tsaroko foana zany fa ho hitanao fa ho ampiasain'andriamanitra zany anabavy zany tsy izy rery anareo rehetrarehetra reo isika rehetrarehetra reto de tsy izy akorytsika fa mpanenjika an'andriamanitra avokoa ary tena nanala baraka an'andriamanitra mihitsy angetsika saingy noho ny fahasoavany noho ny fahasoavany de ndretitsika eto halleloia anambarany amin'ny Kristy de hijoro ho saro-piaro halleloia ary amotika ny tsy fahamarinana rehetra amotika ny tsy fahamarinana rehetra anapotika ny mpanona ny sandoka ry havana malala ireo mpamily ny fahamarinana ireo ry havana malala andaotsika ho saro-piaro amin'ny asan'andriamanitra andaotsika ho saro-piaro amin'ny jesosy tsika fa manomboka viliny olona ny filazantsara manomboka avadiky ny olona ny fomba fahitan'olona an'andriamanitra fa mila anao jesosy mila anao halleloia isan'andro tsika tsonin'andriamanitra za miny fa mitovy hevitra aminay ianao ka hiteny takan'lira teo ekeko tsotro zao jesosy fanolorantena ny andrasan'andriamanitra aminao vonona fotsiny ianao de andriamanitra ampiasanao ary ampiasanao ary anokana anao ary raha loatra ry mpifady anina rehetrarehetra fa ao anatin'izao fifadikanana izao takany tamin'ny fifadikanana nataon'ny apôstôly tamin'izany no nanokanana ny Barnabasy a sy Paoly te hanokana andray andriamanitra amin'ity fifadikanana ity mitenena fotsiny ianao hoe zahako andriamanitra za mba te ho atokanao a za andriamanitra tena mba te ho atokanao amen anao ny asanao mitady olon'andriamanitra be ny vokatra fa mpiasany vitsy ry havana malala betsaka mila fitoriana filazantsara fampahirezana ny ray voatery tsy voatery araka mivady ny ampaherin'ny olona rehetrarehetra zay misaotra anareo izay fa manomboka manao an'izany zavatra zany eto fandara anositra anareo any andriamanitra anokana anareo any andriamanitra de hitatra ny fanjakan'ny lanitra hitatra ny ambandain'ny fanjakan'ny lanitra halleloia misaotra jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao jesosy misaotra ny amin'izany teny zany misaotra jesosy satria izany teny zany jesosy de tsy avy aminay
ianao mametraka ny teny ary isoranay miteny aminay ito foana ianao dia momba anay ianao Jesosy dia ho tahinao anie Jesosy zao hetsika ataonay fivadikanana izao ho tahinao zao asan'Andriamanitra ataonay izao fa ao am-ponay izao dia hanangana ny tsirairay avy ianao dia hanositra ny tsirairay avy ianao dia hanokana ny tsirairay avy ianao dia ho ataonao tahaka ny Saoly sy Barnabasy izay avy tany amin'ny ratsy indrindra fa nentinao hatrany amin'ny faratapony Andriamanitra ary tonga tany Kaisara. Halleloia. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra dia vosi Satana dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia literaray tamin'izay nafafy teto azy androany makasitraka Jesosy. Halleloia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ampandrotsika ny vavantsika Antonina Suzel avy any Suisse ivavaka ho an'ny firenena. Ndao ary Antonina Suzel ivavaka ho an'ny firenena. Mbola ary vavaka aritsika mbola misaotra sy miteranao zay ilay Andriamanitra ray tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Maheno fe pastera? Maheno mino anao zay. Tahiny tompo daholo tsika rehetra dia mbola hiary vavaka tsika. Mbola misaotra sy miteranao zay ilay Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Misaotranao zahay Jesosy misaotra fa tanteraka somatsara indray Jesosy ny ohatrany tsy mahazo gamba andao ary eo toy izo eo. Maheno ana bavy andony iriny ohatrany tsy maheno anao mihitsy zay tsy maheno anao mihitsy zay. maheno pastera fa ohatrany misy écho be dia tsy haiko. Ndao ary efa afaka miteny? Afaka miteny ianao anao zao dia tapero hatramin'ny farany fotsiny fa maheno anao tsara zay. Dia niary tahiny tompo daholo tsika mbola ary vavaka tsika. Mbola ary vavaka tsika misaotranao. Mbola ary vavaka tsika. Misaotranao zay Andriamanitra ray masino sitrakanao zay Jesosy makasitraka anao noho ny amin'ny fahatanteran'izao fotoanan'io izao indrindra Jesosy fahatanteran'ny fifadiakanina ny voalohany ampandrotsika na bavy fianarakoto ivavaka amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tahiny tomposika rehetra dia makasitraka sy manome voninahitra anao zay ry rainay tsara indrindra raha mbola afaka natanteraka ny fotoana tamin'ity androany ity. Misaotra anao Jesosy satria niaraka taminay teny foana ianao androany Jesosy indrindra ny fotoan-dehibe izay nanombohana n'izao fifadikanana izao ka tonga amin'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra. Dia Andriamanitra ny teny rehetra izay nataon'ny mpanomponao rehetrarehetra teo na tamin'ny toriteny dia ianao Andriamanitra nitahiry avy zato ianao anatin'ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Amin'ny hery sy tanjaka sy fahasalamana ny tsirairay avy Jesosy malalo indrindra tompo ireo izay nifadianina tamin'ity androany ity dia engany ho sakafom-panahin'ny tsirairay avy Jesosy ny teninao satria tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra voaka ny vavan'Andriamanitra. Ka dia misaotra anao amin'izany fotoana izany Jesosy satria tanteraka teto izany fotoam-bavaka izany ny amin'ity alina ity ary dia mangataka aminao indray izay Andriamanitra ny amin'izao alina izao mba hahafahanay Jesosy malalo mitondram-bavaka ny firenenay satria amin'izao fotoana izao Jesosy dia tena hoe mahonena sy mampalahelo tokoa ny mahazo ny mpiray tanindrazana aminay. Ory dia ory Jesosy ny fonay mahita an'izany vahoaka anao izany dia Jesosy tompo tsara ko mangataka fonana aminao Jesosy. Raha misy zavatra matezitra mafy anao Jesosy eo amin'ny firenenay
dia mangataka aminao a tompo mamindrafo ary mamela heloko ianao Jesosy a, indrindra Jesosy a, mbola ao amin'ny taninay zany fitiavan-teny zany, ao amin'ny taninay zany fanambakany zany Jesosy a, ao amin'ny taninay Jesosy ny tsy fandriam-pahalemana, ny aino amin'ny taninay koa Jesosy a, ny tsy fampitsakafo rehetra, tsy manana antom-pivelomana ny olona, tsy manana trano ialofana Jesosy a, ary indrindra tompo malalo betsaka Jesosy ny marary tsy mahita volana dia hitsaboana ary dia mangataka aminao an Jesosy malalo, diovy amin'ny ranao soa Jesosy a ny vahoakanao, Jesosy malagasy rehetra sitrano ny taninay Jesosy a, ary mibebaka eto anatrehanao izay noho ny zavatra miseho amin'izany taninay izany Andriamanitra, dia matoky a Jesosy fa mindra fo amin'ny vahoaka malagasy rehetra ianao Andriamanitra ary tsy hijery Jesosy ny zavatra ataon'izy ireo fa ianao Andriamanitra mpitodika an'ireo vahoakanao ireo, ka hiantso ny anaranao amin'izao andro farany izao Jesosy malalo, mba hazony mandray ianao Jesosy a, ka mindranao fo ary dia mba hiada-pinaritra izany vahoakanay izany, dia apetraka eo ampenao ampelantananao Jesosy a, izany vavaka izany amin'ity alina ity, ka izay rehetra tsy voatanisan'ny vavako dia ianao manary izany Jesosy, voninahitra ny eo anao rainay tsara indrindra, ka rehefa saraketo izay Andriamanitra dia mifanamasinao hitoetra ny anatin'ny tsirairay avy, andrafitra ny tsirairay avy ka mety torimaso mamy dia hamoana indray raha tonga ny maraina vaovao a, azonay miantso sy midera kalaza maneho voninahitra ny anaranao, misaotra ny rainay tsara indrindra, aleloia, amen. Aleloia. Misaotra betsaka vavy Suzelle, tsy mentsika tsy fa misy zahatra tsy nety kely tany amin'ny tany misy manako le feo a, dia miasa ny zoko felina rakota isaorana azy koa zany a, dia misaotra ny anabavintsika mirana ary lala izay nivavaka ho an'ny fanomboana androany, dia misaotra ny reniny a dia zoko Rolianisy izay nitondra ny tena Andriamanitra nahafinaritra be androany a, dia matoky sy mino aho fa naheno ianao, dia izao tapitra ny fandarantsika, misaotra anao nahatrehatra amin'ny farany fa mifandarantsika ny tapitra fa mifiarahantsika tsy tapitra, ny akiradio mandeha andro aman'alina www.andramokaizaho.com www.andramokaizaho.com afanao miheno nonjam-peo akiradio, misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina, izao toriteny izao dia amin'ny lahady maraina henonao amin'ny 10 maraina ao anatin'ny akiradio, rehefa sabata mantsy a dia ny toriteny rehetra nandeha androany ihany no mandeha rapitso satria tsika rehetra tsy dia eo ny akabetsahantsika fa ato anaty fandarana dia averintsika mandeha eo ihany rehefa sabata. Tsisy fotoana mihitsiny a dia lanatsindry fa tonga ao ny hetsika ataontsika gamalela dia mitohy isan'andro famokisana ny ankizy a amin'ny yaourt sy ny mofo isan'andro amin'ny EPP anozy zato andrefana atandrokomby a, rehefa mahita namana nareo avana dia sy mba mandalo kely ihany mba mijery a ny asa izay ataontsika amafinaritra. Ny tiana tenena zany dia izao mitohy foana ny hetsika izay ataontsika, dia manetananao raha misy azo ny tananao atao a dia raisina tanandroa, misaotra anareo izay mandray anjara amin'ny fanomezana izay voatsirambiny tanana amin'izany fikavanantsika gamalela izay anohanantsika ny sahirana ny Madagasikara izay tsy vola ho anay tsy ho an'ny akiradio fa alefantsika manontolo a anohanantsika ny sahirana ny Madagasikara, ka misy azonao atao dia afaka mandefa MP amiko ianao. Mitoy ny fivadikanantsika rapitso andro faharoa rapitso a, sady ao anatin'ny andro sabata isika anaty fitsaharana, dia rapitso amin'ny 7 maraina dia tonga dia efa mandeha ny fandarana commencement akira izay rahanao amin'ny Rahalahy Jonatana anatina fitariana fotoana afinaritra vao maraina rapitso dia ho toritory fo a, ho tafiditra tsara, dia miasa ny Rahalatojo amin'ny famotinana ny toriteny nandritra ny herinandro a, ao aorianan'izay a isika ao amin'ny groupe a dia manomboka ao anatin'ny commencement androany zay isika nao live tamin'ny toriteny saingy nataonay tato anaty groupe ihany a, ao avy fotoana andefasana zany toriteny zany ihany a hoentsika menakavy rehefa amin'ny fotoanany, dia manomboka amin'ny 2 ora sasany a tahaka ny mahazatra dia hitarika fotoana eto mampionina dia toriteny eto a, dia izay ny fotoanantsika rapitso, dia ny alina isan'andro tsy misy ny fandarana rehefa sabata alina fa rapitso a misy a noho ny amin'ny fivadikanana amin'ny lahady vao tsy misy mahireza tahi Jesosy a voalazako daholo mandretrarehetra faly be zany hitanao raha tsy teto anao dia nangingina teto zay fa ho tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy a tsy verimaina fotoana lanao ny ranona tamin'ny teto a ho an'i Jesosy ny voninahitra. Aleloia, tahiny tompo daholo a, amen.